Ny tontolon'izay fampelezan-kevitra izay sy ny zavakanto kosa no jerentsika tsy vitsy amin'ireo kandida filoham-pirenena tokoa mantsy no maka artista amin'ny famorim-bahoaka mandritra ny fampelezan-kevitra toy izao. Koa andeha ho fantaritsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ny momba ny asan'ny artista amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao. Natao ny Vola Ravoavy sy Sira Coutoarson ity fanadihadiana ity. Fotoana fikamaramana ho an'ny artista amin'ny vanim-potoana amin'ny fampelezan-kevitra. Raha roa tapitrisa ariary hatramin'ny enina tapitrisa ariary isaky ny fampisehoana ny ofan'ny artista amin'ny vanim-potoana tsotra dia miova kely izany amin'ny vanim-potoana amin'ny fampelezan-kevitra. Miankina amin'ny fifanarahana misy eo amin'ny mpikarakara fampelezan-kevitra sy ny artista ary miankina betsaka ihany koa amin'ny laza ny karama mandritra ny fampelezan-kevitra. Mizara roa ihany koa fifanarahana amin'ny artista mandritra ny fampelezan-kevitra. Ao ny manao fifanarahana mandalo amin'ny mpanomana fampelezan-kevitra ary ao ny manao fifanarahana maharitra ary manaraka ny kandida mandritra ny 30 andro isian'ny fampelezan-kevitra. Anisan'ny mpanakanto miasa ao anatin'ny fampelezan-kevitra ny tarika rebika. Antony ara-malala dobodoboka ny eran'ny tanàna dia mba mandray anjara kely ato zany rebika. Zany hoe misaotra ny rehetra zany izay mitotona votson'andro namasaka izay zavatra misy zao satria mba mitsika kely ny vitany kiandra kely mibany. Misy fanarahana efa natao dia hoe ahoana atao varomaty ve amin'ity indray mandeha ity dia raikitra dia izay zany zay varomaty amina kandida ray. Ny hevitra samy manana fa ny natiorina ny milaza anazy ny tsirairay fa zao aloha dia ao anatin'ny sehatry ny azy. Nambaran'ny mpanakanto fa tsy afaka manatanteraka fampisehoana goavana izy ireo anatin'ny vanim-potoana fampelezan-kevitra izay maimaim-pona hatrany ny fampisehoana. Mba hialana ny mety fantiantoka amin'seho goavana dia ny kabare sy ny seho madinidinika anaty trano sisa ny azon'ny mpanakanto tanterahana. Ho an'ny tarika rebika ohatra izay mankalaza ny 520 taona ny akarany atsehatra amin'ity taona 2024 ity dia tsy hanatanteraka seho goavana noho ny fifanindrin'ny fankalazana amin'ny vanim-potoana fifidianana. Tavolohalo sarosarotra kely ilay dao tsy hanao mihitsy fa rehefa nivory samy manana lokony reo rehetrarehetra reo izay hoe tsy hoteneniny eto fa ny anaty orona amin'ny antsolony contemporain moa ilay izy hoany hita fa rehefa nivory zay koa 25e anniversaire anay amin'ity dia tena atao hoe nielingelen'ity zavatra nisy ty fifidianana aminay maha-artista reo satria tokony hoe izara letaleta amin'ny olona misy hoe zara ary misy an'io ampisehoana an'le anaty le 25e anniversaire ihany ilako zany le resaka hoe contrat sy contrat le tsy hany misy le izy fa mba misy fotoana isehoanay isan'ny fivodronana tanàna lehibe tanàna kely nahitanay taona 25 izay mbola mety ivoriana moa mety tohizana amin'ny herintaona satria tsy ampy le manao amin'itony zavatra tony zany ianao voafehy koa le hira tony tsy any amin'le zato isan-jato le tian'ny olona fa mba misy kely aloha zany dia zay ny fiainanay momba n'le hoe artista sy ny tsirairay sy ny kandida sy ny lokon'le kandida anaovana. Arak'izany dia maminavina ny anony fankalazana ny 520 taona ny Irany amin'ny taona 424 ny tarika rebika ahafahana manome fahafaham-po mpakafy.